Mbola falitafaraka aminao indray ny tenako atao anatin'izao fandarana fantaro ny marina izao dia ankasitrana manokana ianao izay mpanaraka tsy tapaka ny fandarana fantaro ny marina amin'ity androany ity isika dia resaka loha hevitra anankiray vaovao indray dia hoe inona ny atao hoe Paska, inona ny atao hoe Paska, izay indray zany no resahantsika amin'ity fandarana androany ity fa milohany hamalitsika an'izay fanontaniana izay dia misy fanontaniana hafa zay anazavantsika anazy dia hoe iza ny namorona ny Paska sy oviana no nisy ny Paska voalohany. Valentsika ilay fanontaniana hoe iza ny namorona ny Paska? Andriamanitra ny namorona ny Paska, tsy olombelona ny namorona ny Paska fa Andriamanitra, ary oviana no nisy ny Paska voalohany. Tamin'ny fotoana mbola tany Egypta ny zanak'Israely ary andevo izy ireo tany Egypta, ary rehefa hanafaka azy Andriamanitra dia naniraka ny Mosesy dia tao anatin'ny fanirana Andriamanitra Mosesy zay dia nandefa loza 10 Andriamanitra. Misy loza maro isan-karazany ao amin'ny tantaran'ny Exodosy ny misy an'izany mino fa fantatsika zany hoe loza 10 izay ao amin'ny tantaran'ny Exodosy zany ary rehefa tapitra ny loza 7 dia ny loza 10 tsinona dia ny famonoana ny lamatony Egypta rehetrarehetra. Fa mialohan'ny hatongavan'izay loza 10 izay dia nasain'Andriamanitra namono zanak'ondry ny zanak'Israely dia ny raha ny zanak'ondry tsisy kilema nasain'Andriamanitra ho atao amin'ny varavarany tolambaravaran'ny zanak'Israely rehetrarehetra satria handalo hamaky ny tany Egypta Andriamanitra amono ny lamatoa rehetrarehetra ao amin'ny tany Egypta. Ka izay varavarana izay trano izay tolambaravarana tsy ahitana ny raha ny zanak'ondry dia ho faty avokoa ny lamatoa rehetra amin'izany trano izany. Fa ny zavatra nasain'Andriamanitra natao tamin'ny zanak'Israely dia nasaina sy ny raha ny zanak'ondry ny tolambaravarany zanak'Israely rehetra dia nandalo Andriamanitra. Zay natao hoe Paska. Ny teny hoe Paska dia midika hoe fandalovana, zany hoe Andriamanitra nandalo tany amin'ny tany Egypta, namono ny lamatoa rehetra tany Egypta. Zay zany tena dikan'ilay teny hoe Paska. Fa ao amin'io Exodosy io ihany raha mamakitsika ny Exodosy toko fa 12 dia ny 120 ny vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy dia nampanalain'ny Mosesy ny olon'ny Israely rehetra ka hoy izy taminy mandehana ianareo ka maka ondry ho anareo araka ny fokom-pirenareo avy ka vonoy ny Paska. Zany hoe tamin'io andro ny Paska io dia nisy zavatra novonoina ho Paska dia ny ondry tsy misy kilema no novonoina ho Paska ary ilay raha latsaka no karazany hoe famonjena ny zanak'Israely tamin'izany fotoana izany dia izay nahitana ny raha dia voavonjy ny tokantrano. Zay zany ilay atao hoe Paska. Tamin'ny andro ny Paska dia nisy ondry izay novonoina, nisy rahana ondry tsy misy kilema izay nalatsaka. Zay zany ny Paska tany amin'ny testamenta taloha. Ny zavatra tsara ho fantatritsika dia izao hoe ny zavatra nitranga tany amin'ny testamenta taloha dia tandindon'ny zavatra aty amin'ny testamenta vaovao. Tandindon'ny zavatra ho avy aty amin'ny testamenta vaovao. Ny zavatra nitranga tamin'ny tantaran'ny zanak'Israely dia tandindon'ilay zavatra ho avy aty amin'ny isika izay fiangonana, izay fiangonan'i Jesosy Kristy amin'izao andro farany izao. Ka tamin'izany fotoana zany rehefa nankalaza Paska ny zanak'Israely izay Paska voalohany tamin'izany fotoana izany dia namono zanak'ondry tsy misy kilema izy fa ny Paska kosa aty amin'ny testamenta vaovao aty amin'ny fanekena vaovao izay nataon'Andriamanitra amintsika dia tsy zanak'ondry tsy misy kilema intsony fa efa naniraka ny Jesosy Andriamanitra mba ho vonoina indray mandeha ho atsika tsiraray avy. Tsy mila mamono zanak'ondry intsony isika fa Andriamanitra efa naniraka ny Jesosy ilay ambarany ten'Andriamanitra hoe izy ny zanak'ondry tsy misy kilema ho atsika dia izy no novonoina indray mandeha ihany nandatsaka ny rano teo amin'ny hazo fijaliana izy zay ny Paska ho atsika. Zany hoe ny fahafatesan'ny Kristy zany no Paska ho atsika aty amin'ny fanekena vaovao. Isika tsy mankalaza tsony an'izay Paska nankalazan'ny zanak'Israely izay fa ny atsika aty amin'ny testamenta vaovao dia Kristy maty ho atsika. Izay ny Paska ho atsika aty amin'ny testamenta vaovao. Ny Korinthianina voalohany toko 5:7 dia manambara an'izay hoe fa voavony Kristy Paska ho atsika. Izany hoe ny Paska zany dia Kristy maty ho atsika. Tsy Kristy mitsangana ho atsika ny Paska, tsy fankalazantsika ny fitsanganan'ny Kristy natao hoe Paska fa ilay Kristy voavony ho atsika natao hoe Paska. Izay zany ny aty amin'ny testamenta vaovao. Zany hoe
tena midika zavatra ngezabe zany Kristy voavoanao antsika zany satria ny ao ambadika zay hoe famononany Kristy zay dia ny rany Jesosy nalatsaka zay rany Kristy latsaka zay no nanadio ny fahotantsika rehetra zay rany Kristy latsaka zay no nanavitra antsika tsy ho any amin'ny elo no natonga antsika fampihavanana tamin'Andriamanitra hoy izy ny tenin'Andriamanitra ny amin'ny Efesiana hoe fa ny rany Kristy no nampanakaiky antsika tamin'Andriamanitra ny rany Kristy nandrava ny hevitry ny fandrafiana nisy teo amintsika sy tamin'Andriamanitra noho izany tena zava-dehibe ny zany hoe fahafatesan'ny Kristy zava-dehibe zany hoe fankalazana ny Paska izany dia fahatsiarovana ny nahafatesan'ny Kristy ho antsika izany. Kristy dia nitsangana tamin'ny andro voalohany dia ny andro alahady izany fa rehefa manao zany rehefa ataontsika zany ny compte à rebours amin'izay hoe fitsanganana Kristy tamin'ny andro voalohany zay dia andro alarobia zany nahafatesan'ny Kristy zany hoe andro alarobia zany ny Paska zany fa ny tsika moa zany tsy ny fankalazana ny andro ny tena zava-dehibe fa ny fahatakarana n'ilay zavatra ankalazaina zay ny tena zava-dehibe tsy ny daty ny zava-dehibe fa ny fahafantarana n'ilay zavatra ankalazaina hoe nahoana moa isika mankalaza Paska inona marina moa natao hoe Paska izany hoe Kristy maty ho antsika Kristy voavono noho ny fahotantsika natao hoe Paska ary raha tsy maty Kristy dia foana ny filazantsara tsisy voavonontsika rehetrarehetra fa samy maty ny amin'ny fahotantsika avokoa sika rehetrarehetra noho izany tena zava-dehibe zany hoe Kristy maty zany satria zany ny filazantsara ny filazantsara natao hoe filazantsara dia Kristy maty noho ny fahotantsika araka ny soratra masina dia nalevina ary natsangana tamin'ny andro fahatelo araka ny soratra masina ao amin'ny Korinthiana voalohany toko 5:10 ny andininy fahatelo sy ny fahaefatra no misy an'izay zany hoe raha tsy maty Kristy dia foana ny filazantsara raha tsy nitsangana tamin'ny maty koa Kristy dia foana ny filazantsara noho izany tena zava-dehibe ny fahatsiarovantsika sy fankalazana an'izany hoe Kristy voavono antsika teo amin'ny azo fijaliana izany ary zany ilay Paska izay ankalazaintsika dia mino fa nandray zava-baovao indray ianao tamin'ity androany ity eto dia manentana anao mba izara anao partage an'izao vidéo zao izao page amin'ny site TV zao any amin'ny namana rehetrarehetra hafa satria mino fa ahasony namanao ny fizaran'izao amin'ny hafa fizaranao an'izao vidéo zao any amin'ny hafa dia makasitraka anao dia mirary soa dia tahin'i Jesosy daholo.